Hey, izay ato amin'ny Power Club English ankoatra ny fampianarana amin'ny teny sy manoratra dia misy ihany koa ny entana amidy izay mety mahaliana anao ankatrikan'izao Saint-Valentin izao na ny fetin'ny mpifankatia izany. Misy ny kaskety ary lunette, ao ihany koa ireo ranomanitra maro isan-karazany izay mety mahaliana anao, mety hoe atao cadeau na atao fanomezana ho an'ny olon-tianao na ohatr'izany. Misy izao ny kaskety marque Lacoste, nananay ato ihany koa ny marque LV izay anisan'ny tiany be sy ny maro ary misy ihany koa ny lunette mazava ho azy maro isan-karazany izy dia mitongava ity ianareo raha ohatra ka alinany amin'izany. Ny lunette moa zany dia amin'ny vidiny 50,000 ariary ary misy ihany koa ny parfum izay amin'ny vidiny 35,000 ariary. Maro isan-karazany hoy ato eo ary maro no azo isafidianana ihany koa. Kaskety moa zany 50,000 ariary ohatra ka mahaliana anao, tongava fa ato amin'ny Power Club English no ahitanao an'izany. Ny toerana mety ahitanao anay dia aty amin'ny pitan'ny Notre-Dame de Lourdes, izany hoe ato amin'ny Siselle fa amin'ny 2e étage. Mora hita kely manontany olona ianao hoe aiza misy ny Siselle radio télé dia tsy lavitra fa eo amin'ny pitan'ny Notre-Dame no ahitanao an'izany dia 2e étage misy ny Power Club English. Teny fanomezana ho an'ny vadinao ve ianao? Mety hoe vehivavy ianao no mijery nananay ny kaskety mety tiany vadinao. Misy ihany koa ny lunette. Raha lehilahy kosa indray ianao dia misy ny ranomanitra izay mety mahaliana ny olon-tianao toy ny flower ty izao mety tian'ilay olon-tianao sady tsara hanitra be, tongava ary dia ho hitanao fa ho afa-po ianao. Misy ihany koa ny salon izay hitanao amin'ireo sareo amin'ny vidiny 1,800,000 ariary 3 pièces ary 5 pièces kosa indray dia amin'ny vidiny 2,500,000 ariary. Tsara dia tsara, tsy vita malagasy, nafarana avy any ivelany. Tongava ary fa occasion reo mandalo fotsiny ihany sao dia taraiky ianao. Zay